Miavako malala ho ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mahareta miandry ny tompo mpitsara marina. Mahareta miandry ny tompo tsara marina. Zany no asongadiny mofinainantsika n'indray ao am-bokin'ny Jakoba 5:5 ny 7 hatramin'ny 9:10. Mahareta miandry ny tompo mpitsara marina. To zary lasa fitenenana mahazatra ny hoe ho avy tsy ho ela ny tompo, ho avy ny tompo. Ary ny sokajin'olona rehefa tsy nahandro mihitsy zany fiavian'ny tompo zany ka velom-panontaniana mandrakariva manao hoe aiza ihany koa izay tompo ho avy eo. Ny sasany ray etsekilan'izay to efa mipetra-potsiny tsy manao ninina fa miandry fotsiny zany fiavian'ny tompo zany. Ny Jakoba no mampahery ny fiangonana anapaharetana hiandry zany fiavian'ny tompo izany. Faharetana misy fanazavana na ohatra anankitelo raisin'ny Jakoba tokony alaitahaka ny amin'izany faharetana izany. Eo ny faharetana ananan'ny mpiasa tany, ny mpamboly, fa raha miasa tany anio tsy ho anio mihitsy no hioty ny vokatra, fa mila faharetana zany. Misy dingana maro samihafa arahana, misy vanim-potoana samihafa arahana mandrapatonga ny fahavokarana raha miainga eo amin'ny fiasana tany. Takina faharetana ny fambolena raha te ho tonga ny amin'ny fahavokarana. Fa anankiray ihany koa izay ambara eto, ohatra alaitahaka ny amin'ny faharetana, ny faharetan'ny mpaminany. Raha milaza ny amin'ny zavatra ho avy izy anio, tsy mbola hitany, tsy fantany, saingy manapaharetana izy ny amin'ny zavatra ahatongavana zany, indrindra ny faharetana zay tsy voatery fotoana fotsiny, fa mety misy fiaretana ihany koa aza, mety hiara-pahoriana ihany koa aza eo am-piandrasana ny tanterahany faminaniana. Ary ny ohatra fahatelo eto, ilay ohatry ny finoana tao amin'ny Joba mpanompon'Andriamanitra, izay naharitra tamin'ny finoana ka na dia nizohy-pahoriana sy niara n'izao rehetra izao aza, dia naharitra mandrakariva ka indro noneran'ny tompo izay rehetra niala taminy. Ny faharetan'ny Joba tamin'ny finoanan'Andriamanitra no nampaharitra ny faharipon'Andriamanitra taminy ka niverenany zavatra rehetra teo am-pelantanana. Eny, mihoatra lavitra noho izany aza. Hitantsika eto zany fa miteraka vokatra tsara mandrakariva eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fahananana ny faharetana, indrindra ny faharetana miandry ny tompo lay hitsara marina, ny tompo lay hanatanteraka ny fitsarana tena izy, fitsarana tsy mitanila, fitsarana Andriamanitra. Mahareta miandry an'Andriamanitra. Misy fotoana sasany tsy mahatanty isika, tsy mahazaka isika, dia mamaly botana avy hatrany na indraindray aza mamaly faty mihitsy rehefa tsy mahandry an'Andriamanitra. Fa izay manapaharetana kosa dia mahazaka ny fisedrana rehetra izay mahazo azy.
Zay manam-paharetana dia vonina handray ny tsara lavitra. Zay manam-paharetana dia vonina hijinja ny vokatra. Ho anao kristianina aza, amin'ity an'ity izao tenin'Andriamanitra izao dia mitarika anao sy mampianatra anao mba ho kristianina matatsoka, ho kristianina anam-paharetana, kristianina vonina mandrakariva, hitsena ny soa izay ho arotsak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny ho avy. Tsy ny ankehitriny ihany ny fahasoavana izay arotsaky ny Tompo aminao, fa mainka mihoatra noho izany aza raha manam-paharetana ianao. Andeha ary avako malala hianatra ao amin'i Jesosy Kristy ilay naharitra teny amin'ny hazo fijaliana, naharitra hatramin'ny fahafatesana. Andeha isika ihany koa hianatra amin'izany fiainam-paharetana izany, ka haharitra sy hiaritra dia omenantsika ny sari-boninahitry ny fiaina. N'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitra eo, ilay Andriamanitra naharitra tamin'ny zavatra rehetra, no mampaharitra anay ihany koa amin'ny famondram-pona. Ny fiangonana malalanao izay nandreny teny ankehitriny dia resy lahatra fa ny faharetanao aminao no misy ny fiainana tsara lavitra, fiainana lavorary, tsara voatra ho anay. Amin'ity an'ity izay Tompo Andriamanitra dia mitondram-bavaka eo anatrehanao ho an'ny fiainan'ny fiangonana, ho fiangonana anam-paharetana, andry ny fiavianao Jesosy Kristy tsy ho maika lava, tsy ho taitaitrany amin'ny zavatra miseho samihafa, fa atombona tsara anam-paharetana ao aminao. Entiny ambavaka eo anatrehanao ny fanompon'ny fiangonana, indrindra amin'izao akatoko ny andro alahady, andro voalohany amin'ny herinandro, fanomponanao eny anivon'ny fiangonana izao Tompo. Ampahareto ao aminao ny fanompon'ny tsiraray avy, ampahareto ao aminao ny andraikitra izay efa nomenao anay, ahatonga anay hanompo anao tsara, ho vonina amin'ny asa tsara, ho mendrika amin'ny asa tsara rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.